Antony Rakotomahazo, tompon'andraikitra amin'ny département innovation, recherche et développement ny fandaharan'asa Fihariana. Ny département innovation, recherche et développement na koa hoe IRD dia mifantoka manokana amin'ny famantarana ireo sehatr'asa izay afaka mampiroborobo ny faritra anankiray eto Madagasikara. Izy io dia ametrahana paikady anankiray izay ahafahan'ireo mpiompy na ireo mpamboly na koa ireo mpanodina vokatra mba hisondrotra ary amoaka entana amiditsika eny amin'ny tsena eto toerana na koa any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ao anatin'ity département IRD ity dia mamoaka izahay tolotra samihafa ary anisan'izay ny Soatantely, izay no resantsika androany. Ny Soatantely dia tolotra anankiray ho an'ireo mpiompy tantely mazava ho azy. Io tolotra io dia miavaka amin'ny hoe izahay aty amin'ny Fihariana no manome ny atao hoe business plan ho an'ireo mpiompy. Manarakarak'izay dia ity tolotra Soatantely ity dia iarahana miasa miaraka amin'ny atao hoe opérateur de marché amin'ny teny vahiny, mba hoe anome lalam-barotra ho an'ireo mpiompy eto Madagasikara. Izy no manome ireo atao hoe consommable ho an'ireo mpiompy tantely, anome ny formation ho an'ireo mpiompy tantely. Ilay opérateur de marché dia efa miara-miasa amin'ireo mpiompy tantely eny amin'ny faritra mpamokatra eny fotony eto Madagasikara. Amin'izao vanim-potoanantsika izao moa dia miatrika ny valan'aretina COVID-19 ny malagasy. Sarotra dia sarotra no ny miasa amin'izao vanim-potoanantsika izao. Kanefa ny fiompiana tantely dia afaka atao an-trano ary izy io koa dia tsy mila mihetsika ireo mpiompy tantely fa ilay opérateur de marché no tonga ny aminy maka ilay tantely izay vokariny. Fanampin'izay io tantely io koa dia vidiny amin'ny vidiny eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ty tolotra Soatantely ity moa zany dia anisan'ny lahara-pahamehana eto amin'ny fandaharan'asa Fihariana. Ohatra kely amin'izany fotsiny dia tsy mitsahatra izahay eto amin'ny département IRD mandray sy mikirakira ireo antota taratasy isakam-baratongany. Manaraka moa zany dia ny hetsika ho ataontsika amin'ity tetikasa Soatantely ity dia irosy izahay amin'ny fampiofanana ireo mpisitraka rehetrarehetra izay efa nanao ny fanaovan-tsiny eny anivon'ny banky mpiara-mombonantoka amin'ny fandaharan'asa Fihariana.